Faly de faly miaraba antsika rehetra ary namana malala amin'ity fihaonantsika ity. Atolotra anao ny raba omba mpira rintso ary ho tahina sy asoavin'ny tompo isan'andro ianao. Ireo adidy ara-pivavahana izay tokony ho anao, tokony ho ahy. Kolosiana 1:7-20. Ary atanteraka izany no ikelezako aina koa iezao fatratra araka ny fiasan'ny hareny ilay miasa mahery ato amiko. Ry namana, napetraka Andriamanitra eo anoloantsika ny asa masina izay tahakiny ny anaovan'izy ireo ampitandrema izany asa masina izany. Tsy tokony hitsitapitapy ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, fa tokony mitohy sy mivoatra isan'andro ny asan'Andriamanitra. Tsy tokony ovaova ireo ora izay fifoazantsika, ny fiarahan'ny mpianakavy, mivavaka, misakafo, ny adidy ara-pivavahana izay miazona antsika mba ho fitsipiky ny fiainantsika. Be dia be no mandany lany foana ny ora masin'ny sarobidy eo amin'ny maraina, satria antenainy fa azo ny ataony mamita ny asany ao anatin'ny hoe fanaovana tandrevaka kely, manao andraso ny adiditsika isan'andro dia tsy maintsy tanterahina ampitiavana. Ary ny atao hoe olona mandroso ry namana, ny atao hoe olona mandroso dia ny olona manana fandaharam-potoana mipetrapetraka ary ny an'Andriamanitra ny lohalarana amindreny. Zany ny atao hoe olona mandroso. Tokony hiala amin'ny fomba fiasa mitaredretra zany isika. Anao asa mailamailaka, ampakingana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ary apetraka avokoa ny fandaharam-potoana rehetra andaniana ny tontolo andro. Zany no atao hoe olona mandroso. Ary eo amin'ny fiainana kristianina koa dia tahaka izany. Tsy misy zany fotoana mitomoemem-pona eo amin'ny fandaharam-potoana kristianina, fa mipetrapetraka mihitsy aoka ho atao zany zavatra izany. Tsy mitsilamindamboka raha toa ka mitsilamindamboka eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra isika, tsy mahomby eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, dia hongotan'Andriamanitra amintsika zany tombontsoa lehibe zany. Firifiry moa ny malahelo satria tsy nahazo andraikitra sahaza azy eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Inona no anton'izany? Tsotra. Mety eo ihany hoe adinodino kely nanendry azy, mety eo ihany hoe vokatry ny fankalana sy ny tsy fitiavana. Fa ny antony lehibe indrindra dia tsotra ihany. Tsy nampiasainao tamin'ny fahatokiana, ny talenta sy ny fiantson'Andriamanitra anao. Tsy nomenao n'Andriamanitra ny larana voalohany, dia tamin'ny fotoana manaraka nongotan'Andriamanitra taminao zany, satria tsy nahatoky ianao. Eo ihany koa ny hoe mba miovaova ny fitantanana ny asan'Andriamanitra. Zava-dehibe zany. Ny olon-kendry zany dia izao, manome laharana mandrakariva ny hafa, mampahery ny hafa, manosika ny hafa, androsondroso kokoa hatrany, kanefa tsy miala eo amin'ny fanompoana. Ny adidy ara-pivavahana dia atao miaraka amin'ny fanoloran-tena feno, miaraka amin'ny talenta feno, miaraka amin'ny drafitra asa mipetrapetraka amin'ny fampivoarana ny asan'Andriamanitra. Ataovy zany isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana, isa-telo volana, isa-taona, apetrao ny drafitra fa ahomby ianao, ampian'Andriamanitra ianao. Hivavaka isika. Sotranao zay Tompo fa nomenao adidy masina isan'andro. Omeo hery zay mba hahomby hisandratra amin'ireny adidy ireny, indrindra amin'ny fanomponanao. Aza vela hemotra angatsika amin'ny fitiavana ny asanao zay, fa tohano hery hatrany amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.